Raharaha fanolanana vehivavy 20 taona niharany fanolanana tambabe teny amin'ny fokotany tsy afahy Antsirabe ny aliny 20 jona lasa teo iny ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsaro voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro tsy ampiandrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity andro androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanolanana izay niseho tany Antsirabe no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto rongony 20 gony milanja 430 kilao no tratehaky ny zandary teny Ambodiriry Bemaha distrikany Betroka ny 20 jona lasa teo iny midika izany fa tena mbola mahazo vahana hatrany ny tambazotra mpivarotra sy mpamokatra an'izay rongony zay any amin'ny faritra Atsimon'Nosy iny amin'izao fotoana izao na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro ny filaminana mba hamongorana an'izany hatramin'ny fakany eo amin'ny asan'ny jiolahy indray mpandraharaha iray izay naratra nisy nitifitra tamina basy tamin'ny iny herinandro lasa teo iny tany Asambava tany raha ny fikaroham-baovao dia misy ny mpitandro ny filaminana iray izay voatonona anatin'ity raharaha ity noentin'ireo jiolahy moa ny fiara 4x4 an'ilay mpandraharaha ary navelan'izy ireo ihany rehefa avy eo ka dia andrasantsika eto ara no mety ho toy ity raharaha ity eo amin'izay resaka fanafiana amin'ny tampiadiana izay eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana izay hatrany eo amin'ny resaka vonolona nisy vonolona tany Betely fokotany Ambohimandroso kominina Tatao distrikany Manakara ny alina 420 hifoha 17 jona lasa teo iny olona matory no nidiran'ny lehilahy iray tao an-tranony notsatohany antsy ny fony ary maty rehefa avy eo nilefa ilay mpanafika izay navandoza saingy voasambotra zandary taorian'izay helika bevava izay nataony izay eo amin'ny resaka endrikendrika kolokolo indray generaly iray no voatonona ho miaro dahalo izay lazainy fa havana generaly zandary no voatonona ho miaro dahalo izay kuizana any amin'ny faritra Sofia iny ka voalaza ho manotohina ny zandary izay manao ny asany tamin'ny andro ny alahady 20 jona 2024 maty voatifitra Jean Paul izay dahalo raindana rehefa nandositra nandritra ny fitondrana azy izay hatao famotorana avy any Amampikony ho an'ny Ambodimanga kominina Ampasimatera izy io dia ikuizana sy raindany amin'ny halatromby fikasana hamon'olona firaisana tsikombakomba amin'ny asan-dahalo nandritra ny fitondrana azy dia nisy andian'olona miaraka amin'ny alika ny sakandalana saika hakazy ankeriny ka ny afara tamin'ny fitifirana azy rehefa nanararoatra nandositra tsy nijanona izy ireo taorian'izay zandary miasa ny antoerana izay nandray anjara tamin'ny fitondrana azy no fantatra fa nampanantsony generaly io any Antananarivo renivohitra no terena hiantotena ary namporohorona ho saziana mihitsiny raha ny vaovao ray dia nilaza ilay manamboninahitra ambony fa havany ilay dahalo maty tsy vao zao anefa no nisy ny ahiahy sy ny fitarainana mahakasika io dahalo io hatramin'ny volana janoary 2024 ny fokon'olona sy ny fokotany Antsako maro dia efa nanao fitarainana sy fanangonan-tsonia momba azy io sy ny tsy fandriampahalemana izay aterany saingy tsy nisy fandraisana andraikitra mazava manoloana an'izany rehetra izany nisy fotoana efa voasambotra izy io saingy votsitra noho ny fanelanelanana izay nataony ilay generaly voalaza ho avany io ary dia io nanohy ny asa ratsiny io dia farany izao maty izao ihany miantso ny fepetra hentsitra amin'ny ministera délégué misahana gendarmeria sy ny fitondram-panjakana ny vahoaka manoloana ity tranga ity tsy rariny raha hamporohorona izay manao ny asany marina aoka tsy hiaro ny mpanao heloka ny mpanam-pahefana io ny hafatra izay navelon'ireo mponina avy any an-toerana trany mety azo ilazaina ve izany fa mbola manjaka ihany ireo izay azo lazaina hoe jiolahy ambony latabatra manoloana an'io fisian'ireo jiolahy izay tena midina antsehatra
amin'ny fangalarana sy ny fanafian'olona etsiro raha toa ka izany tokoa no zavatra iainan'ny vahoaka any ambanivohitra any. Andao amin'izay ho resantsika ity resaka fanolanana ity. Fantatra mantsy fa ho tsaraina amin'ny 10 Jolay 2024 izao eny amin'ny fitsarana eny Anosy efitrano fahadimy i Dawily raha ny fampitam-baovao voaray hatrany. I Dawily moa raha atao jeritotika kely ny tantarany dia lehilahy iray izay tena nalaza be tao Antananarivo renivohitra tao tamin'ny fanolanan-jaza ary taoriana kely ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena ny amin'ny mahakasika ny famosirana moa no tratrana n'olana ity Dawily ity ka izao fantatra fa ho tsaraina amin'ny 10 Jolay izao ka dia andrasantsika eto ara no mety ho vokatry n'izay fitsarana ho atao amin'ity Dawily izay lehilahy tena ikoizana amin'ny fanolanana ity izay. Mbola ao anatin'izay fanolanana izay hatrany, vehivavy iray 20 taona niharan'ny fanolanana faobe teny amin'ny Fokotany Tsiafahy Antsirabe ny aliny 20 Jona 2024 lasa teo iny. Avy nivarotra niaraka tamin'ny sakaizana izy io no voaendaka, voadaroka sy voaolana teny amin'ny toerana voalaza io. Tsy vitany naolana sy nidarohana ihany fa nipizan'ireo olon-dratsy ny vavany taorian'izay. Tsy niandrela akory fa voasambotra ireo dimilahy izay navanin-doza tamin'ity fanolanana ity taorian'izay ary natolotra ny fampanoavana. Nahiditra ponja vojomaika moa ireto mpanolona ireto taorian'izao natratrarana azy ireo izao zay. Mampanontany tena ihany ity resaka trangana fanolanana etseroa tato ato ity ny tsy fampiny vehivavy ve sa ny adalàna no mahatonga an'ireo olon-dratsy izay tena misehatra amin'izay resaka fanolanana isan-karazany izay. Iny Antsirabe iny mantsy efa ela no nalaza eo amin'izay resaka fanolanana izay, indrindra fa eny amin'ireo toerana izay voalaza ireo. Eny amin'iny manodidina ny Tsiafahy iny eny amin'iny manodidina ny Ambatomainty sy ny Morahita sy ny manodidina iny dia tena anjakan'izay fanolanana izay ary matetika ireo mpianatra no tena lasivatra an'izay fanolanana sy ny famakiana trano izay ataon'ireo jiolahy izay miditra ankeriny ao an-tranon'olona amin'ny andro alina any amin'ireo toerana izay voalaza ireo zay. Efa ela izy io fa tsy vao androany no nisy an'izay trangana fanolanana izay any Antsirabe iny ary na dia efa miezaka manao aintso zavatra azy ny mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona dia hita fa mbola tena manjaka izay resaka tsy fandriampahalemana sy ny fanolanana izay fa matetika ireo mpiavy sy ireo mpianatra izay mandranto fianarana any an-toerana no tena lasibatra amin'izany. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lazy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsaro voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.